Faly miarabantsika rehetra indray androany amin'ny anarana mafinaritra Jeso Kristy. Hotahina manokana anenao androany ary dia faly indray tsika hianatra eto amin'ity toerana ity. Efa fidira mianatra zao. Dia mianatra daholo zao ny ankizy efa tsy misy manao vakansa intsony angambe fa efa mianatra daholo. Dia manomboka mizatra maraina, dia manomboka mizatra amin'izay tsy tara miditra any am-pianarana, dia manomboka mamolaka ny tenanao ianao hianatra lesona amin'ny fotoana rehetra. Dia ajanonao angamba le mijery dessin animé foana, dia ajanonao angambany le zavatra hafa rehetra tokony ajanona fa manomboka mifantoka amin'ny fianarana ianao. Fa manino ianao manao an'izany? Satria dia dia teo afa-panadinana. Fa mba fantatrao ihany koa, nisy tovolahy kely anankiray izay tao anaty baiboly tao Daniela ny anarany. I Daniela dia intelo isan'andro no nivavaka sy nisaotra an'Andriamanitra hoy ny baiboly. Dia efa fanaony hatramin'ny taloha zany dia fiainan'i Daniela ny nivavaka sy mifandray tamin'Andriamanitra. Satria manino Daniela nanao an'izany? Satria izy te hiaraka amin'Andriamanitra ary tena tiany mivavaka, tsy niforsena izy mivavaka fa tena tiany ary tena fiainana izany. Isika ihany koa raha te ho tahaka ny Daniela, satria Daniela te ho any amin'Andriamanitra izy dia te ho any an-danitra izy dia tena mizary ny tena isan'andro hivavaka sy hifandray amin'Andriamanitra. Isika rehetrarehetra ihany koa raha te ho any an-danitra, raha te ho tonga any an-danitra dia zao mila mivavaka isan'andro tsika, zarintsika ny tenantsika. Fa rehefa zarinao ny tenanao dia lasa fiainanao zany. Rehefa zatra mivavaka ianao dia lasa fiainanao mivavaka. Rehefa zatra ianao zao rehefa zatra makany am-pianarana dia lasa fiainanao le mianatra dia tsy tairina intsony ianao isaky maraina fa mazoto ianao fo maraina dia mandeha mianatra dia tsy ataonao tara mihitsy fa isan'andro ianao mandeha mianatra indray mandrapatonga ny vakansa indray dia zarinao ny tenanao. Dia tahaka an'izany tsika raha te ho any an-danitra ianao, andao zarintsika ny tenantsika hivavaka isan'andro, hivavaka amin'Andriamanitra sy hifandray amin'Andriamanitra dia ho tonga any an-danitra. Eny ary mino fa azonao tsara ny tianambara androany fa mila mianatsika manazatra ny tenantsika hivavaka sy hifandray amin'Andriamanitra mba ho tonga any an-danitra. Mino fa nafinaritra anao indray ny fotoana ny rahantsika teto tandroany dia mametraka velomantsika rehetra ilazatra daholo fo maraina zao fa velohany dia hianatra moa maninona moa mivavaka. Tsy adinonao mivavaka na dia mazoto mianatra ary ianao aza adino mivavaka sy mifandray amin'Andriamanitra dia mazoto daholo mianatra, mazoto indray fo maraina, mazoto indray mianatra zavatra vaovao any am-pianarana. Fa ambony izany rehetrarehetra zany mazoto koa mivavaka isan'andro milohany andeha hianatra, milohany hanaovana devoir, milohany hanaovana examen, milohany zavatra rehetra dia tsarintsika zarintsika ny tenantsika hivavaka amin'Andriamanitra. Veloma daholo ary dia amin'ny manaraka indray.